Ampitiavana indray tompoko lasy tompoko avy nitsidihako ny tokantranonao amity ariva ity manasanao mpanajara anaraka hatramin'ny farany vaovaontsika amity ariva ity mahakasika indrindra ny olana izay niseho tao Tomasina tony dia hanomboantsika ny fampahalalam-baovaontsika amin'izao takariva izao olona iray indray no maty tao Tomasina tao aorian'ny fivandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana noho ny fahatapahany jiro tamin'ny farany taona lasa teo iny. Olona iray indray no maty mpanao gazety teo aloha noho ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana tao Tomasina ny farany taona teo. Rafitinina ny tantara dia tezitra indray ny mponina tao Tomasina ny aliny 1 Desambra 2024 satria tapaka indray ny jiro tany an-toerana. Tezitra noho izay ny mponina tao Mangarano sy Mangarivotra tokony tamin'ny 10 alina ka raikitra ny torabato ny fiara-mpandeha sy mifandorana kodiarana teny an'arabe ka nahatonga ny fahatapahan-dalana. Voatery ny trantsehatra amin'ny mpitandro filaminana ka olona 7 ny voasambotra ary ny olona 1 maty tao aorian'ny fifandonana. Raha ny fanazavana voaray dia nilatsahan'ny varatra ny transformateur anankiroa any Jirama ao Tomasina faharoa ka nahatonga io fahatapahan'ny herinaratra io ary mety afaka herinandro eo vao vita ny fanamboarana. Ankoatra izay tao Vatomandry any fa mbola resaka olana eo amin'ny Jirama indray. Tezitra tamin'ny fahasimban'ny sakafo tao anatin'ny vata fampangatsiahana teratany frantsay iray tao Vatomandry. Ka noho izany dia nitehany fitaratra tao amin'ny Braon Jirama tao Vatomandry. Simba tsy nisy azo niraisina ireo fitaratra misy ny caisse sy ny Braon Mpitambolo. Toy izany ihany koa ny fitaratry ny varavarana miditra tao amin'ny Braon Jirama. Manginy fotsiny ny opa sy ny fanambaniana nataony. Voatery nametraka fitorinany lehibe ny sektoran'ny Jirama ao Vatomandry noho ny zava-misy sy ny fandrahonana azony ka eo ampelantanan'ny fitsarana ao Vatomandry ny raharaha amin'izao fotoana izao.